Faly miarabantsika tsy avindray tratra izao arady maraina fa 5 volana aprily izao tonga eto mifandraisana ny mofinaina indray isika. Lohandirantsika eny amin'izany nefa dia hivavaka isika. Etomban'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'ny tomban'andro mbola omenao anay. Misaotra anay koa manaiky izahako ny fahatsaranao ao aminay tsirairay avy amin'ity maraina ity. Tenena raha io fa voninkaina anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe miara-miasa amin'ny anjely. Ilay amin'ny Hebreo 1:4 manao hoe tsy fanahy manofa fa izy rehetra ny raha nanao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Amen. Anisan'ny asa ataon'ny anjelin'ny lanitra ny mamangy ny tanintsika sy manara-maso ny asan'ny tompo izay napetrany eo an-tanànan'ny mpitantana ny fananany. Amin'ny fotoana lanan'izany no hanompoan'ireo ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia iray izay mikely aina mba hampandroso ny asany eto an-tany. Faly ireo tafiky ny anjely isaky ny misy ampahany amin'ny asan'Andriamanitra izay tena mandroso. Mahaliana ny anjely ny fahasalamana ara-panahin'ireo rehetra mikatsaka ny hamerina amin'ny laoniny ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olona ary tokony hifandray amin'ny fianakaviam-ben'ny lanitra ny taranak'olombelona mba hameny ratra nateraky ny fahotana. Ireo anjely ireo na dia tsy hita maso aza dia miara-miasa amin'ny olombelona. Ireo anjely izay niady tany amin'ny lapan'ny lanitra ka naharesy niaraka tamin'Andriamanitra rehefa nikatsaka ny hazo ny toerana ambony indrindra Satana. Ireo anjely izay nanao hikam-pifaliana tamin'ny fotoana namoronana ny tany sy namoronana ireo razambentsika voalohany. Ireo izay nanatry maso ny fahalavoan'ny olombelona sy ny fandroahana azy alo amin'ny tamin'ny edena fonenany. Ireo tokoa dia liana indrindra amin'ny fiara-miasa amin'ny olombelona lavo izay taranaka navotana famonjenan'ireo izay efa ho maty ao amin'ny fahotana. Raha miara-miasa amin'ireo heritsay tohain'ireo tokoa isika dia mahazo tombontsoa amin'ny fanabeazana sy ny fanandramana ambony kokoa. Arak'izany ary rehefa tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra isika ary mandositra ny fitiavan-tena dia omenantsika ny talenta manokana hoety manampy ny hafa. Feno hafaliana ny lanitra rehefa mijery ny fikambanan'ireo hery ireo. Ny lanitra manontolo no manara-maso ihany koa ireo tanàna miasa ho fanatanterahana ny fikasan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity ka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny fikasana any an-danitra amin'izany. Ny fiara-miasa tahaka an'izany dia atotosana asa izay manome voninahitra sy haja ary fiandrianana ho an'Andriamanitra. Raha mba samy tia tahaka ny tiavan'i Kristy mantsy ny rehetra mba hahatonga ny olombelona very ho voavonjy amin'ny faharinganana, hanao ahoana ireny fiovana izy eto amin'ity tontolontsika ity fa zaho ny tsarovy tena tian'Andriamanitra ho mpiara-miasa amin'ny lanitra tokoa ianao. Vavaka isika misaotra anao zay raha ny amin'izany teninao izany, atao voatsapanay ao anatinay lalina indrindra ao fa ny fitiavanao tsy manam-petra dia mahafaka anay amin'ny zavatra rehetra. Ampio izahay hiara isalahy sy ho vonona hiara-iasa amin'ny anjelinao any an-danitra ka ny fotoana rehetra izay nananay dia mba ho feno fiombonana ambony lanitra sahady tokoa ny izahay. Minaran'i Jesosy. Amen. Yeah.